Anisan'ny sedra olana ny komuna mikasika ny fisitrahana rano fisotro madio. Efa voava amin'ny ampahany izany amin'ny alalan'ny fametrahana ny pipeline amin'ny fitrandrana ny renirano ny Mandrare. Hatreto anefa, mbola maro ireo fokontany manamorona ny fotodrafitrasa misy no tsy mbola misitraka rano. Maniry fisitraka rano fisotro madio. Misy fokontany be rano izay, be rano anja, andavaboay, ambasy. Zay zany dia manamorona ny Mandrare. Iangaviahay zany mba tokony hafita hitariny mehoana zany ty raha toy mba hafahanay satria nafady ny fotoan'ny fahavaratsy tena mazoto be ty Mandrare tsy azo sotroy. Tena mazoto tena fota mandritsy telopolo angamba zay. Tanjona tamin'ity fitsidiana ity ny hijerena ny zava-bita ahafahana manatsara ny fotodrafitrasa. Hitondra rano fisotro madio hanompoana mandina ny 8,5 alina amin'ny komuna Amboasary sy Sampona ho an'ny faritra Anosy ary ny komuna Maroalopotsi sy Maroalmaintsy ho an'ny faritra Androiny Tetikasy. Efa tomombana avokoa ny lafiny ara-teknika ary efa manomboka misitraka rano ny faritra sasany hoy ny lehiben'ny faritra Anosy. Alors, assurer aussi la sécurité des infrastructures. Parce qu'il y a pas mal de gens qui font des sabotages, tout ça, qui, par ignorance peut-être, peuvent détruire les pipes ou d'autres infrastructures qui existent. Donc c'est à l'État aussi d'assurer ça avec l'OMC qui existe déjà dans le... Toerana misy telo no notsidihana dia ny station de relevage ao Andranovato, ny station de captage Amboasary ary ny AMUS amin'ny komuna Berano izay famatsin-drano Marlafy amin'ny alalan'ny Tetikasa, Mandrare sy ny pipeline ity.